Mandakory aby petraka fanontaniana hoe ahoana ny eritreritry koto mahakasika ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny Rosiana amin'izao fotoana izao hoe hitondra vokatsoa antsika ve le izy mety amintsika ve sa tsy. De ny hevitra ny sasany voalohany de hoe efa niaraka tamin'ny Rosiana ihany tsika tamin'ny andro ratsiraka de nefa ahoana ny moa zany vokany to tsisy vokany le izy. Zay no mipetraka voalohany. De zay tiako apetraka dimy voalohany hoe samihafa tamin'ny andro ny ratsiraka mbola URSS ny Rosiana, mbola URSS tanatin'ny Union Soviétique, azavaiko le Union Soviétique rehefa avy eo. Ka tamin'ny andro ratsiraka de ny idéologie politique dia communiste, socialiste. Tamin'ny andro ratsiraka nisan'izany hoe république socialiste zay raha tsy diso socialiste sa communiste, république socialiste malagasy. Ka amin'izao fotoana izao ny Rosiana tsy communiste tsony. De samihafa zany ny idéologie politique tamin'izany fotoana zany sy amin'izao fotoana izao samihafa mihitsy ny fomba fijery sy ny fomba fiasa. Inona moa le Union Soviétique le teneniko satria niaraka tamin'ny URSS Madagasikara taloha de ny URSS vaky ny Union Soviétique zany BDP ny firenena niaraka taminy teo de potika io tamin'ny raika amby sivifolo de so izy lasa Fédération de Russie. Amin'izao fotoana izao zany Rosiana lasa firenena fédéraliste fa tsy Union Soviétique tsony. De samihafa zany tamin'ny andro ratsiraka sy amin'ny andro Mikaela. Misy samihafa be satria ny politique économique tsy mitovy tamin'izao fotoana zany par rapport amin'izao. De inona moa le Union Soviétique? Union Soviétique de raha nisy ny fitondran'ny tsara de tonga Lénine tamin'ny 1922 nanao an'le révolution d'octobre. Ho anareo zay tamin'ny andro ratsiraka de mahafantatra tsara hoe iza zany Lénine zany, Vladimir Ilyich Ilyovitch moa zany tsy aderiko tsony fa Lénine ny surnom. De nanongana fitondran'ny tsara Lénine tamin'ny 1922 tamin'ny révolution d'octobre, révolution rouge. De rehefa tonga teo Lénine de nanangana an'izay idéologia communiste zay. Inona moa le communisme? Le communisme de hitambarana dolo ifananana rehetrarehetra io. Tsisy hoe ianona manamanana sosososô fa hikambarana dolo zany io arena rehetrarehetra amin'ny firenena. Ka zay zavatra mihitsy no olana tamin'izany fotoana zany. Asa tadidinareo angamba ny ho anareo zay tamin'ny andro ratsiraka zany hoe ny coopérative, kolkoza, sovkoza. Raha tamin'ny andro ratsiraka nianatra de tena nianatra an'izay satria tamin'ny andro ratsiraka nisy mihitsy ny boky mena. Boky mena. Ao anaty boky mena misy soridalana de ny lala fahersena sy ny fahafana. Tao apirdy de ratsiraka ba anatanteraka lasy de ny mamy hoe Madagasikara ratra. De boky mena mety ny ratsiraka satria communiste nanaraka ny Rosiana. De zay zavatra zany ny tambarana dolodolo zany arena. Zay ny nofinofy ny communiste tamin'ny andron'ny Lénine. De maty moa Lénine tamin'ny 1924 de niditra iza moa Staline. Staline moa zany fantatry rehetra fa tena zany tena dictateur tena sanguinaire mpamonola tsy sotry zany Staline. De inona moa hoe nisy partina tsaran'ny Staline satria amin'ny resaka éducation, resaka santé, resaka be nanao izy fa ny fitondrany de tena dictature tena sanguinaire be. De tsy nandeha mihitsy le resaka ina moa zany hoe fitondrana communiste hoe ny fanjakana dolodolo no miditra amin'ny zavatra rehetra. Tamin'ny andro ratsiraka zao de nisy an'ireny nationalisation. Nalaina daholo ny entreprise privée ny sanahany fanjakana daholo nalaina fanjakana daholo ka tsy nety le izy. De ny ina moa zany tonga tamin'ny andron'ny Gorbatchev de anovany zay rafitra zay zany Gorbatchev tena tsy mety le communisme. Aiza nisy hoe tambarana dolodolo rehetrarehetra io zavatra nofinofy zany tamin'ny Gorbatchev
de niezaka nanao an'ny perestroïka. Perestroïka zany dia ny resaka industrialisation fa système vaovao mihitsy zany fa tsy fitazavana eto. De tao anatin'izay koa nisy nitsona hoe glasnost. Glasnost zany na transparence filazany zany hoe mahazo miteny daholo am'izay afaka misy liberté am'izay zany d'expression sy rehetrarehetra. De zay mihitsy no napotika ny URSS satria rehefa nahazo miteny am'izay ny rehetrarehetra tamin'ny napotika ny URSS igny navakivaky ny URSS satria ny URSS de natanjaka zany tena empire zany. Empire tena natanjaka économiquement ny URSS. Nisy ny bloc de l'Est zany ny zareo capitaliste occidental ny américaine sy ny européenne de bloc de l'Est ny URSS de tena hoe puissance tamin'izany guerre froide zany tena matanjaka be zany. De ina navaky azy tsisy guerre tsisy nina fa de vaky azy le URSS potika satria napiditra zay glasnost zay. Rehefa napiditra ny glasnost de niteny daholo am'izay ny firenena anatin'ny ina am'izay URSS hoe zay raha angataka ny indépendance anay i Azerbaïdjan raha tsy diso any nanomboka an'izy de tonga daholo koa ny rehetra hoe izay koa nitady ny fahaleovan-tenanay de raikitra ny grevy be tsy soatra zany de fampidivitra de rava ny ina moa zany ny URSS. Ka rehefa rava ny URSS de tsy puissant tsony ny Rosiana, tsy matanjaka tsony ny Rosiana ka tamin'ny 150 no aravany io de tamin'ny andro natsiraky reny. Ka rehefa ohatra ny puissance manohana anao no rava no potika no malemy de zay koa ny afarany ny tete Madagasikara koa nisy fetraikany ny zavatra zay. Ny chute ny URSS tena nampitotongana ny ina moa zany économie tamin'ny andro ratsiraka. Sady tamin'ny andro ratsiraka moa zany efa niteren'ny frantsay foana da amin'ny frantsay fifika foana satria ratsiraka nitady anala an'le accord de coopération. Zero any Google ina le accord de coopération. De menacen'ny frantsay hoe raha tady hiala amin'io la de soso diny fa niverina frantsay ny gasy anaty mbavan'ny frantsay satria faible be ny ino moa ny URSS efa potika. De zay zany ka tamin'izany fotoana zany hoe communisme natany Russia le communisme tsy nandeha. De am'izao fotoana zao Vladimir Poutine de mampiasa ny idéologie capitaliste, économie capitaliste ny an'ny Russia am'izao fotoana zao na de eo ara ny fitsabahana fanjakana amin'ny sehatra rehetrarehetra. Misy tendance dictature zany amin'ny Russiana, dictature ny fanjakana mitsabatsabaka amin'ny fiainan'le entreprise rehetrarehetra fa ny tena base am'izao fotoana zao de économie capitaliste. Misy ny parti communiste zay matanjaka be opposition any Russia fa am'izao fotoana zao capitaliste. Hafa zany nofinofy ny communisme zany tamin'ny andro ratsiraka tamin'ny andro ny URSS. Tamin'izany fotoana zany tsika de tena hoe marxisme léninisme tamin'ny andro ratsiraka de tena hoe mietreritra hoe tambara daholo socialiste tsika communiste tsika nefa zavatra tsy andeha mihitsy na zareo tompon'ny communisme inona moa zany poka no zavatra zay. Ka am'izao fotoana nefa capitaliste. De inona ny mahasamihafa ny frantsay sy ny Russiana am'izao fotoana zao. Russiana de efa mametraka mihitsy izy amin'ny firenena africaine fa izy de tsy mitsapatsapaka amin'ny raharahany tokantranony ny firenena. Tsy ohatry atao frantsay. Ny frantsay izy no manongana ny présidentanao. Frantsay ny nanongana ny Ravalomanana. Izy no mametraka président eo, izy mitravy andretrarehetra eo, izy mibaikobaiko sy manitsakitsaka. Zay ny frantsay zay tsy tovizana amin'ny Russiana. Russiana manampy miara-miasa fa izy tsy manao puissance coloniale loatra na France. Amin'ny la France ma tsy doit avity la tsy asiny fotony mihitsy ny gasy. Ary terena ny olona iteny frantsay, terena ny olona anaraka ny revi frantsay. Tsy mety zany. Firenena samy manany maizy azy, samy manany souveraineté. Zay anankiray hoe zay tsy mijabatsabaka amin'ny raharaha. Satria de toute façon koa na tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy miaraka amin'ny puissance mondiale fontsika. Satria ny olana amitsika gasy de tsika ina moa zany manandanja loatra Madagasikara amin'ny lafiny géopolitique. Satria mitoerana misy Madagasikara misy ny canal de Mozambique iny be de be ny trafic maritime mandalo amin'iny
de eo koa raha ohatra misy guerre aty amin'ny golfe na amin'ny manodidina amin'ny région rehetrarehetra iny a, de fananana Madagasikara comme base de avantage be ho an'ireo firenena grande puissance reo. Zany hoe tianana influence samy Madagasikara amin'ny région sud iny daholo daholo zany océan Indien daholo zany ny grande puissance. De zay no mahatonga ny Madagasikara tena edivana nge Madagasikara am'izao fotoana zao. Akoatra ny position géostratégique misy na Madagasikara, de eo koa ny fananantsika manan-karena be Madagasikara, manan-karena indrindra fa amin'ny andron'ny teknolojia zao fa anatsika ny terre rare, karazana inao zany minerai isan-karazana anatin'ny terre rare zany. De fa eo koa moa zany nickel, cobalt sy ny rehetrarehetra ilaina amin'ny teknolojia daholo, ny volamena sy ny rehetrarehetra. De samy manantongontsoa samy te aka ny ressources minières Madagasikara na ny Rosiana na ny Frantsay. Fa mahasamy hafa ny Rosiana sy ny Frantsay de Frantsay de ny anindry hatramin'ny farany, anandeva hatramin'ny farany ary fitiavatena hatramin'ny farany. Fa ny Rosiana mety possible no mba misy fanampiana amin'ny lafiny angovo, amin'ny lafiny fanentanana ny fiofanana ara-tafika sy ny sécurité. Ka zay resaka ara-tafika zay mihitsy no hitako important amin'ny Rosiana, satria zero il est passé bodin'ny Frantsay. Ils est passé bodin'ny Frantsay nefa ao amin'ny il est passé misy des millions de barils de pétrole et de gaz. Arena be zany io. De bodin'ny Frantsay ho anazy fotsiny io karaha Rosiana fa miteny hoe alaitsika io. Alaitsika io. De aveo koa ny Rosiana koa tsy angalatra amin'ny pétrole anao sy ny rehetrarehetra satria izy ary manana. Fa ny Rosiana koa manana teknolojia afana mi-exploiter ny pétrole sy ny gaz ka raha ohatra ka ina moa zany hiditra arasa amin'ny Rosiana de mety ampiantsika i-exploiter andreo. Zay no avantage tena goavana iova tanteraka mihitsy ny paysage Madagasikara. Raha ohatra azotsika ny îles éparses, raha azotsika moa zany îles éparses tsy manana teknolojia exploiter an'izany rehetrarehetra zany fa raha miaraka amin'ny Rosia tsika mety manana teknolojia. Zay ny fandehan'izy de ambo ny tombontsoa be de toanana ry Mikael sy ry Siteny amin'io fiaraha-miasa amin'ny Rosiana io fa tena tombontsoa be ao atsika. Fa zany hoe tsy anaiky moramora amin'ny Frantsay satria amin'ny Frantsay tsika akohany, tsika fananany anaty posiny tsika gasy sady zay efa anatin'ny firy siècle izy ny tompon'ny Madagasikara de tamtampoka eo izy de ho alana menatra izy, misy humiliation menatra amin'ny Frantsay hoe lasan'olo Madagasikara de tsy ho maty voalavaka io mihitsy izy fa de anao zay fomba rehetrarehetra insiste avana amin'io. Nefa Rosiana mo matanjaka sady fahitako anazy i Vladimir Poutine te humilier Macron mihitsy. Tsy reveny Poutine mihitsy Macron satria be geste tay, be taimbava, misy amilay nefa efa niteny Rosiana nareo Frantsay nge ina moa zany tsy piny fotsiny de potiky nareo raha ohatra hoe ho asinay fa mba manginginy vavalay io. Zay ny tenen'ny Poutine tamin'ny Macron. Tsipatsipakatsy. Ka fieritako azy de tena falan'iny Poutine atao mihitsy zao zavatra misy zao alahelo manokana Macron hoe tena tiany humilier Macron. Ka zany zavatra rehetra zany de tombotsoantsika daholo raha afaka ampanjanaka. Ny Rosiana tsy mpanjanaka fa ny Frantsay mpanjanaka sady mpanandevo sady mpanambany. Tsy asiny asina misy Madagasikara. Sura daholo.